minitra isa-tsekotra. Androandray izay Andriamanitra dia entinao amin'ny sitraponao fa tianao loatra izay hifankazatra aminao araka ny teninao hoe mifankazara amin'ny tsy to dia hiadana ianao. Jesosy ny fanahinay tena tiana hitsahatra aminao dia ankehitriny izay vonizay indray hianatra izay hifankazatra aminao mba tena hoe wow amin'ny sitraponao marina ny antom-pisianay. Dia mitenena indrairay eo fa miaino anao zahay amin'ny anaran'i Jesosy amen. Araka ny teny mpanompon'Andriamanitra teo dia izao hoe nanofintsika ary Jesosy Kristy no ilainy. Ny aina, ny vatana, ny fanahy izay tsika andao tena hoe tenentsika androany hoe Jesosy Kristy no ilain'izany. Amen. Raha mijery ny voasoratra ao amin'ny testamenta taloha tsika dia ny zavatra hitantsika ao dia izao hoe teo foana Andriamanitra. Teo foana Andriamanitra dia nijery foana Andriamanitra mijery ny olona izy. Dia hitantsika izany ao amin'ny bokin'ny Salamo 420 ny andininy faharoa izy miteny hoe Andriamanitra miondrika mijery ny zanak'olombelona mba hizaha na misy endry mitady azy. Izay izao profo anankiray manambara hoe tena mijery foana Andriamanitra tamin'ny testamenta taloha. Raha tamin'ny zanak'Israely izy hitanareo natonga anazy hoe nampisy ny andro-rahona, ny andro-afo, na ny menimana satria eo foana Andriamanitra mijery amin'ny olona foana Andriamanitra. Raha mijery ny tantaran'i Job tsika dia satria Andriamanitra mijery an'i Job foana dia ny teny mihitsy izy ny vavan'Andriamanitra mihitsy ny teny rehefa niresaka tamin'ny Satana Andriamanitra dia hozy izy hoe efa hitanao va hozy izy Job mpanompoko satria mijery Andriamanitra. David le tsy hitan'ny olona le nafeniny rainy nafeniny fa le mpiray tampo daholo no hita nasehoseho teny fa Andriamanitra nahitany Davida. Toetran'Andriamanitra ary tena ao anatin'Andriamanitra no mijery atsika. Amen. Fa izao tsy nijanona teo Andriamanitra. Tsy nijanona teo Andriamanitra. Tsy niteny izy rehefa jereko fotsiny reto dia izay dia testamenta taloha izay daholo. Rehefa nijereny Job dia nalefa ny Satana hoe ndana hozy izy. Rehefa hitany Davida dia izy mihitsy naniraka ny mpanompony hoe misy an'le ary amin'le tsy hitan'ny olona ary mihitsy hitako iny hozy izy. Zanak'Israely fantatritsika ny fony tongolo ny mampalahelo andro zareo kokoa tongolo foana ny tao anaty velona be tao anatin'ny tao. Nefa ny zavatra rehetra efa men'Andriamanitra. Tanareo hatramin'ny zanak'Israely raha nofony zanak'Israely ny sainan'Andriamanitra. Ny sainany nofony zanak'Israely Andriamanitra hoe na dia tongolo raha ny velona anaty kibony reto ameko many reto. Mana indraindray mety loha indraindray tsy mety loha fa nijery Andriamanitra hoe fankatoavany zanak'Israely. Dia izao tsy nijanona teo Andriamanitra fa izao nomeny ny zanany lahatokana. Dia ho antsika amin'izao fotoana izao nomeny ny zanany lahatokana dia Jesosy Kristy. Izay araka ny fampianarana nety ny mpanompon'Andriamanitra teo hoe raha ohatra ka tsy mitoetra ilay anankitelo finoana, fanantenana, fitiavana dia nofinao ihany ny velona eo. Dia izao raha ohatra raha ka mbola zaintsika andaontsika hiteny amin'i Jesosy hoe ity Jesosy mila anao. Ianao Jesosy Kristy no ilain'ity nofo ity. Fa rehefa manaiky an'izay tsika miroso amin'ny fankatoavana ao anatin'ny fiombonana amin'i Jesosy Kristy dia mitondra antsika amin'ny fahatsarana makamy fahatsarany Jesosy dia tanteraka ao anatsika ny fitoeran'ilay finoana, fanantenana, fitiavana. Amen. Raha jerentsika ny bokin'ny Jaona 5:20 ny andininy 7:20. Ozy teo hoe tsy ampy an'Andriamanitra ilay hoe nijery fotsiny fa nameny ny zanany lahatokana. Dia eto tena tenin'Andriamanitra. Jaona 5:20 ny andininy 7:20 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao. Teny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Rehefa namen'Andriamanitra ny zanany dia hozy izy hoe
tsy hoe ndana jerijereo fotsiny indray ny olona tahaka ny jerevako an'ireo tamin'izany fotoana izany fa ozy izy hoe vonjeo ny sakaizantsika ozy izy Andriamanitra nameny ny zanany lahatokana mba hamonjy antsika hamonjy asianao satria maninona fantatr'Andriamanitra ilay olana hitranga rehefa kelikely eo fa ho tellement tsika hovariana amin'ny nofontsika dia na dia efa mandeha foana raha fampianarana mila maty amin'ny nofo tsika dia misy manontany tena ahoana ary za maty amin'ny nofo izany mbola manontany tena aiza ho aiza marina traiza marina inona point d'interrogation be dia be foana no mipetraka eo amintsika eo dia izay no nahatonga an'Andriamanitra na dia efa ny zanany lahatokana hamonjy asianao ao anatiny efa hitan'Andriamanitra mialoha ilay zavatra mitranga any ariana any ozy Andriamanitra araka ny teny voasoratra efa voalaza mialoha hoe any amparany any isy an'izao zavatra ratsy rehetrarehetra ratsy ny olona ho tia vola ny olona le nofo daholo nge ireo voalaza ireo rehefa tena vakitsika ny tenin'Andriamanitra tena lefa n'Andriamanitra ny zanany lahatokana dia Jesosy Kristy mba hamonjy asianao tsy ilona ao anatin'izany fa tena hitady an' Jesosy Kristy ilay fiainana Jesosy Kristy no ilayntsika efa namen'Andriamanitra izy fa manahoana kosa asianao manahoana ny fiombona antsika marina aminazy satria amin'ny alalan'ny fiombonana amin'i Jesosy Kristy irery ihany no ahafahan'Andriamanitra mahatateraka an'izany satria Jesosy Kristy tsy navelan'Andriamanitra eto hatramin'ny 2025 fa efa nalainy ny zanany andray izy miandry antsika ho avy ilay fotoana iray hitsena izy fa amin'izao fotoana izao izy miandry asianao tena hiombona marina aminy raha tena tiantsika nge Jesosy Kristy dia tiantsika foana ny ombona aminazy tiantsika ny mifankazatra aminazy tsika ampianarina hoe tsy mety amintsika mifankazatra amin'izao fiainana izao hoe ary tsy izany tsontsika tsy mety amintsika ny mizatra hoe lasa fahazarana ny mandeha mianatra hoe mandeha aty amin'ny sekoly mamonjy fotoana fa ny tena tokony ho fahamarina amin'ny fiainantsika dia mifankazatra amin'ny tsotoa le fiadanana tenin'Andriamanitra rehefa vonge tsy fiadanana nofo e nofo izay ilozantsika eo rehefa tonga Jesosy Kristy fa le fiadanana maharitra mandrakizay dia Jesosy Kristy amen rehefa jerentsika izany fitiavan'Andriamanitra izany fitiavan'Andriamanitra daholo ny tenenina teo rehefa jerentsika izany fitiavan'Andriamanitra izany dia izao hoe afaka mahitsika fa Andriamanitra tsy mba nanao paozy izany tsisy hoe paozy hoe posy akalongany tsisy posy akalongany na hoe paozy kely aloha tsisy an'izany tsy nanao an'izany Andriamanitra fa jerevy tsara raha mamaky ny tenin'Andriamanitra tsika raha mamaky baiboly tsika tsy ny paozy mihitsy Andriamanitra izany ny fitiavana tena marina manao tsika ve indraindray manao hoe paozy kely akaloka anontaniako aloha ny tenako fa mitodika amintsika rehetra ny fanontaniana apetraka Andriamanitra fa tsy hoe izany manontany fa raha tena manahaka an' Jesosy raha tena manaiky tsika ny hanahaka an'Andriamanitra hiverina amin'ny fanahafana an'Andriamanitra marina dia andaontsika nahaka an'Andriamanitra hoe Andriamanitra tsy mba nanao paozy izany rehefa nity asy ianao za ozy izy rehefa tia dia tia ny ahatra amin'ny farany tsy misy hoe za rehefa tia dia indraindray aloha manao paozy kely fa za ozy izy tia ahatra amin'ny farany ny olana misy amin'izao fotoana izao ny olana misy amin'izao fotoana izao dia izao hoe ny zavatra hitako mino aho hoe tsika rehetra mahita an'izany dia izao hoe izay tian'ny olona ihany ny ataon'ny olona be dia be mihitsy ny manao an'izany izay tiany hoeny ihany mifiltre tenin'Andriamanitra mifiltre fampianarana indraindray mifiltre zavatra hita maso hoe ary be olona be ary amin'ile fitaombavaka ary dia andeha ho any izany ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao olana be anankiray izany satria lasa tsy maty le nofo fa lasa ny zavatra ilain'le nofo hoe izao ny zavatra tiako dia hitanareo ny olana be ao anatin'le izy dia izao lasa tsy mazaka an'le tena fahamarinana sy le tena fampianarana marina ny olona
satria any amin'izay mety aminazy any ny andehanany. Raha ohatra zao ka olona mandeha foana na maheno amin'ny radio na maheno amin'ny direct nen'ireo fa melan-keloka foana fa zatsy ianao an'izany. Na nen'ireo resaka fiombonana foana fa ahoana marina ary zany tsy mahay an'izany dia olana be zany. Dia lasa izy lasa mandeha mitady mety aminazy izy. Izay zavatra fantatritsika amin'izao fotoana izao inona manahirana ny olona? Vola. Hozy pasteur Miamata hoe iza mbola matahotra hoe tsy hanam-bola, iza mbola manahy hoe tsy hinan-kanina. Saotra Jesosy fa tsisy eto aminay zany. Satria maninona? Tsika efa nonana izany hoe famelan-keloko izany. Efa nonana izany fiombonana izany fa tsy any amin'izany intsony tsika. Amen. Fa ny olana mitranga amin'izao fotoana izao dia izany. Hitanareo ny tenin'Andriamanitra miteny hoe ao amin'ny Timoty 2:4 hoe ho avy ny andro izy izay tsy azakan'ny olona amin'ny fampianarana tsy misy kilema fa angidihidy sofina izy dia hamorom-pampianatra ho azy araky ny filàny. Endriky ny tsy famonoana ny teny zany. Angidihidy sofina ny amin'ny fampianarana hafa dia andeha hitantasika ary reto ary misy olana be zany, olana zany amin'Andriamanitra. Raha hitantasika ihany andao hitantasika eo amin'i Jesosy. Le mitantasika zany eto le miresaresaka fa tsy le any andao reto hitantasika eo amin'i Jesosy fa andaontsika tsy andeha. Tana zany rehetrarehetra zany mila hoe le nofo mila maty. Fa raha mbola mangidihidy amin'ny zavatra hafa ny sofina, olana be zany. Izay zavatra henon'ny sofinao rehefa avy eo ny velona ao anatinao dia lasa tsy finoana fanantenana fitiavana. Fa tsy haiko inona fahakiviana, fahalemena, fahasosorana. Any ve fahafatesana mety fiafarany? Tsy izany intsontsika. Fa andao olana izany fa matoantsika senao tonga eto misy andrasan'Andriamanitra amintsika. Andaontsika hivavaka, hitondram-bavaka foantsika hatsiaro an'ireo namantsika, ireo rahavavy, ireo mpiray tampo ao amin'i Jesosy, enina izay mbola tsy ao ary ho afaka amin'izany olana izany. Amen. Tadio tsara fa zasy ianao rehefa nandray an'Andriamanitra dia tonga zanak'Andriamanitra. Amen. Fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Voasoratra any ao amin'ny Jaona 1:12. Zasy ianao ilay nandray anazy dia nomen'Andriamanitra herintsika ho tonga zanany. Fa izao andaontsika tsy hijanona ho zanany fotsiny ihany, fa andaontsika hisisika ho tonga malala an'Andriamanitra. Malala an'Andriamanitra. Andaontsika tsy hijanona hoe mpanompony dia izay, fa andaontsika tena hisisika mihitsy raha izay mahalaza azy. Akisisika io fanjakany lanitra io. Andao hisisisika. Sisisika eo amin'ilay lalana etikely iny. Fa tafiditra ao tsika na dia ngeza be ary. Amen. Na dia ngeza be ary andaontsika. Amen na. Dia izao andaontsika hisisika ho tonga malalany. Fa mitady malala Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Marary pity Andriamanitra dia mitady ilay tena malalany izy. Dia ianao zany. Dia izaho zany. Amen. Izao nefany Jesosy tsy tonga dia nitenenin'Andriamanitra hoe malala vao nitsaika tao amin'ny kibon'i Maria. Raha nandefa ny anjely Andriamanitra tsy niteny hoe ry anjely, ry Maria ianao dia izy zazalahy hitoetra ao an-kibonao dia malala an'Andriamanitra izy. Tsy izay ilay voasoratra. Hitanareo tsy tany Andriamanitra dia efa niteny hoe malala n'ilay hitoetra ao amin'ny kibon'i Maria. Fa rehefa nandray izy aprihany batisa teo Andriamanitra vao niteny hoe tia ny zanako malalako izy izy. Ianao zanako malalako izay sitrako. Izany hoe rehefa nandray an'Andriamanitra tsika dia tonga malalany. Zanantsika dia misy dingana zany endrasan'Andriamanitra ahatonga antsika ho tonga malala an'Andriamanitra. Dia tsy inona ilay izy fa ilay ampianarana antsika eto foana hoe fiombonana marina amin'Andriamanitra. Fiombonana marina amin'Andriamanitra. Izay ihany no ahatonga antsika ho tonga malala an'Andriamanitra. Amen. Dia rehefa tonga malala antsika dia izao raha taloha dia izao foana voasoratra hoe izao ny didy, tandremo mididy. Tamin'ny testameta taloha io. Fa ankehitriny kosa rehefa tena tonga malala an'Andriamanitra zasy ianao dia izao
mila miova amin'ny fanavaozana ny saina. Mila miova amin'ny fanavaozana ny saintsika. Raha ohatra ka hoe ny tenin'Andriamanitra miteny hoe raha tsy ahy ianareo. Tenin'Andriamanitra miteny hoe raha katsahanareo aho ozy izy. Tenin'Andriamanitra miteny raha mitady ahy ianareo. Dia izao raha eketsika ilay ho tonga malala an'Andriamanitra. Dia ilay fiovana amin'ny fanavaozana ny saina dia izao hoe tokony ny fahamarinana ao anatsika dia izao hoe tokony hoe satria tiako ianao dia asika satria tiako ianao dia hitady anao aho. Satria tiako ianao dia hikatsaka anao aho. Satria tiako ianao dia hiombona aminao aho. Tsisy didy intsony ilay izy rehefa tena tonga malala ny zasy ianao. Fa lasa fitiavana no mivoaka. Amen. Zaho mino fa rehefa marina mitoetra tsara ny fiombonantsika amin'Andriamanitra dia afaka ho tanteran'Andriamanitra amintsika izany. Olon'Andriamanitra ilay izy hampifantariny antsika satria mitady olon'Andriamanitra. Te hahitantsika foana Andriamanitra. Te hijery antsika foana Andriamanitra. Te hiresaka, hitanareo Andriamanitra zao na miresaka amin'ny Satana dia te hiteny izy hoe efa hitanao ve vololona ilay mpanompoko? Efa hitanao ve sandratra ilay mpanompoko? Dia mitohy ny tantara fa tsy fahafatesana ny antony fa ny anehoan'Andriamanitra ny foninainy. Dia mino aho fa hisisikintsika ho tonga malala an'Andriamanitra. Hiova amin'ny fanavaozana ny saina dia mahafaolana anankiray ho an'Andriamanitra indraintsika mba hifalian'izany Andriamanitra tsika izany. Amen. Hivavaka tsika tompoko. Saotra ray malalo ny amin'ny teninao. Saotra fa tena hoe secret foana ny zarainao isaky ny fotoan'Andriamanitra satria izany tokoa no menao an'ny malalanao Andriamanitra. Rehefa manaiky izay ho tonga malalanao dia zarainao secret satria tianao tena ho iray, ho tafaray aminao marin'Andriamanitra. Dia Jesosy raisy ny toeranao aty anatinay dia aza vela irery izahay. Fa ianao no ilainay. Ianao Jesosy Kristy no ilainay. Ilay nahafoy ny zavatra rehetra hamonjy anay ilay sakaizanao. Dia tehirizay Jesosy. Alleluia. Amen. Tehakintsika andraisantsika ny tenin'Andriamanitra manaraka. Alleluia. Misaotra an'Andriamanitra tsika mbola tafahoana somatsara eto indray androany. Ary mino aho fa vonona ianao ary tena hoe faly ianao miatrika an'ity andro androany ity. Amen. Sa misy tsy te hahita an'ity andro androany ity aloha nefa tonga eto izy. Azoko antoka fa matoy ianao eto misy zavatra antenainao ao. Ary ny tenin'Andriamanitra dia milaza ary fantatsika loatra fa mamety antsika ny mbola mandry azy androany hoe raha mbola velonaina dia misy antenaina. Dia teneno mihitsy ny tenanao, teneno ny eo akaikinao misy antenaina ny aminao hoe ary misy antenaina ny ampiko androany. Amen. Tsika hivavaka. Raha io mankasitraka anao zay ny amin'ny fahatsaranao, ny amin'ny fitiavanao, indrindra ny amin'ny teny rehetra izay efa nomenao anay hatramin'ny fiatombohan'ny fotoana, hatramin'izay nahafantaranay anao mandraka ankehitriny. Eny hiteny aminay indray ianao amin'ity ora sy fotoana ity, ka dia mitenena aminay araka ny fombanao fa ny reto izay vonona ny aino anao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona masina manan-kerevana Nazareta. Amen. Dia mbola mamerina ny fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy ary dia tena mirary ary maniry ny fahatsaran'Andriamanitra hikioka sy hikoriana eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy mandra-pahatonga an'i Jesosy Kristy ny amin'ny rahaolanitra. Amen. Zavatra anankiray tsapako sy hitako rehefa nandeha ny fotoana izay nomen'Andriamanitra ny amin'ny tombontsoa fahafahana mbola miaina eto amin'ity tany ity dia tokana hoe ratsy izy dia tsy toy izao za. Ary azoko antoka fa ratsy izy koa dia tsy eo ambonin'io seza io ianao androany. Amen. Tsy akila izy ozy ny mpanompon'Andriamanitra maro izay mifandimby eto mampatsiaro antsika an'izany fa famindrapon'Andriamanitra no avozo no asa ianao isan'andro dia mbola manana tombontsoa zasy ianao velonaina androany. Satria dia tena raha ny zavatra ny ainako
somary zaraiko kely aminao fotsiny tamin'iny weekend iny, nanomboka zoma hariva tonga dia tena tampotampoka teo dia tonga dia be force be dia nijery ny programme amin'izay hoe hoay tendren'Andriamanitra hitondra teny ny alatsinainy dia ho za mantsy amin'ny vady tena raha zao no mitranga aho a tena médecin no andimby anahany dia tsy niteny izy fa nijereny tsara fotsiny fa ahoana ho zosa tena ohatra mety be ho aza zany ay ve maka aina ho zosa dia nakaina tokoa fa vao menety tsara mihitsy ilay izy dia za hoay tena mety be zany dia nijereko tsara amin'izay ilay fandaharana rehefa avy eo dia tsy ilay araka ilay fampitaiko amin'ny ny pasteur isan'andro hoe zara rehefa mananjara dia tena atovy ary amin'ilay manomboka fa ohatra mbola mamaika dia teo aho zany efa ohatra ny nanany heritreritra ndeha andefa SMS aho hoe aleo isy andimby ny toerako fa eo am-pandefasana aho zozy ianao tsy mety lasa ilay izy alefa ilay izy fa tsy mety lasa ilay izy gaga jerevako ny crédit misy tsara ampy tokony andeha tena farany dia zozy zay hoe misy antony zao vavaka dia tena ho za hoana ho zozy le 1 Corinthians 13:13 teo inona tsara dia inona le izy amen tena nisaorako an'Andriamanitra fa tena hoe za ilay hoe fanaray no miasa fa io teny io no azoko rehefa mivavaka dia za mantsy an'i Jesosy fantatrao fa tiako ianao fantatrao ny fitiavanao fantatro ny fitiavanao antenaiko fa tafajoro hitondra an'izay tianao ampitondraina amen ho azy ny voninahitra ndreto zasy ianao afaka mifanatry tafajoro hitondra ny teny izay napetra ny atao-poko ho voninahitra ny anaran'irery any amen ary tao anatin'izay indrindra ny nametrahany ny tantarany azoko antoka fa fantatrao loatra ary tsy zohina aminao ny tantaran'ny Bartimeo jamba tsisy tsy malala ny tantaran'ny Bartimeo jamba angambantsika raha ohatra ka tena hoe manjoy mamaky ny tenin'Andriamanitra fa ndao jerentsika vetivety izay voasoratra ao amin'ny filazantsara amin'ny Marka toko 10 misy an'ilay tantara andininy fa 9:70 ka hatramin'ny fa 2:50 tena saiko ianao hamaky an'io andininy vitsivitsy maromaro io fa zao nisy tomako ny saitsika ao anatin'ity saikolo famahana olana ity dia ity hoe ny andininy fa 1:50 sy ny fa 2:50 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy ary Jesosy namaly amin'ny Bartimeo hoe inona ny tianao ataoko aminao inona ny tianao ataoko aminao ary hoy ilay jamba taminy rabony eo ny mba ampahiratina ny masoko ary hoy Jesosy taminy mandeha any ianao ny finoanao no efa namonjy ianao dia nahiratra niaraka tamin'izay ny masony ka nanaraka an' Jesosy teny an-dalana izy amen tsy haiko ianao raha efa mba nandinika ny baiboly hatrany amin'ny Genesis hatrany amin'ny Apokalipsy fa za raha namaky dia indroa ihany mba nahitako ao anatin'ny baiboly ty teny hoe rabony ty indroa ihany ao amin'ny filazantsara amin'ny Matio vakio dia avadibadio dia hitanao ao zay dia eto tenena amin'ny Bartimeo azy zay ihany fa ny zavatra nanitona anahy tao anatin'ilay teny dia ity Jesosy vao nanomboka nandeha izy eo amin'ny dalam-panatanterahana ny ministerany Bartimeo efa teo nandritra amin'ny fotoana maro fa ny antsoantson'ny Bartimeo manoloana ny olana izay niatra teo amin'ny fiainany dia nanosika azy hiantso tamin'ny anarana izay tena nahavita nampitodika an' Jesosy dia ilay hoe rabony satria rehefa tena
fakafakaitsika io anarana hoe rabony io dia anarana fiantson'ny olona izay tena hoe intime amin' Jesosy. Ny olona tena akaiky azy mpiantso azy anito hoe rabony ito. Nareo mpanorandalàna sy nareo fahasampahay lalàna rehetra tany aloha tsy mba mpiantso azy an'izany. Fa i Bartimeo rehefa reny fa nizay Jesosy fa nandalo teo Jeriko, na dia maro ara ny olona nataony mafy ny kikany dia niantso izy, ry Jesosy zanaky Davida, mamindrafo amiko. Reny Jesosy ilay antsoantso sy ilay kikika satria nahoana fantany araka ny zarain'ny mpanompon'Andriamanitra teo hoe Andriamanitra mahita ny olona tsirairay avy. Fantany Jesosy, hitan'i Jesosy eny hoe misy Bartimeo jamba eo amin'io toerana io. Fa no ilay antso sy ilay kikika, ilay fanantenana tao anatin'ny Bartimeo, ilay finoana teo aminy tamin'ny fandrenesany amin'i Jesosy, voame nampientana ny tao anatiny, ilay feo tao anatiny ny antsoantso mafy sy kikika ka iantso. Ary tia ny zavatra anankiray teto, raha hoe mijery ny tantaran'i Jesosy tsika, efa tafiditra ao anatin'ny testamenta vaovao. Fa i Bartimeo niantso azy tamin'ny anaran'i Jesosy tary amin'ny testamenta vaovao, ry Jesosy zanaky Davida. Dia hozy Jesosy, aty amin'ny testamenta vaovao ve amin'izao mbola misy olona mahavita miantso mahafantatra amin'izay nampahafantariny raiko tany aloha. Zasainao ankehitriny efa nomenan'i Jesosy Kristy, zasainao mahafantatra an'i Jesosy Kristy, zasainao mbola mahalala azy ihany koa tahaka an'izany ve tsika, afaka miantso azy hoe tena Jesosy zanaky Davida, afaka ny hamonjy antsika. Fa teto rehefa nandre Jesosy ny fiantson'ny Bartimeo azy dia tsy nite ary ny zavatra nahagaga dia ty maro ny olona nanaraka fa nanino ny Bartimeo rery no natsoiny Jesosy hoe atsoy izay olona izay. Fa teto rehefa naniraka Jesosy dia natsony izy dia fanontaniana teo izy hoe ny andininy faraiky amin'ny raiky amin'ny dimapolo, inona ny tianao ataoko aminao androany? Eto izy androany satria izay na aiza ny angonandrona telo amin'ny anarako dia eo fovoany aho todika amiko sy aminao izany fanontaniana izany koa androany. Akipimo masonao dia enoy izy amin'ny fanontaniana izany androany hoe inona ny tianao ataoko aminao? Fa Bartimeo tsy ny salasala fa niteny izy mba nampahiratana ny masoko ndaoko tsika anana izany toe-pon'ny Bartimeo izany androany mba hahafahan'Andriamanitra misaina sy mijery ary manome ny vahaolana izay rehetra ilaitsika. Vavatsika raha eo mankasitraka anao izay ny amin'izany teny izany, fa mbola mametra-panontaniana aminay ianao androany satria mbola misy antenainao ny aminay noho ny famindramponao izay avozonao aminay. Aoka ho fantatray ny valiteny izay tokony ho ataonay eo anatrehanao amin'ny tian'io ity, satria dia mandre ny teninao izay hitsako sy hinan'izany ary dia andre ny amamin'izany mihoatra noho ny tantely araka ny teneninao ary dia hitondra vokatra eo amin'ny fiainanay mba ho voninahitry ny anaranao. Misaotra indrindra raha eo ny anara-tsarabidin'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Amin'ny hafatanana mafy ianao voninahitra Andriamanitra. Raisantsika amin'ny mpanompon'Andriamanitra manaraka. Tain'i Jesosy tsika rehetra. Afaka mitsangana ve tsika ndao tsika hivavaka amin'ny voninahitra an'i Jesosy? Halleluja. Atodio mankany amin'Andriamanitra ny fifantohanao rehetra manomboka amin'ity fotoana ity. Inoko fa nanomboka tamin'ny maraina dia efa mifantoka tamin'i Jesosy ianao ary ny antony nahatongavanao aty tsy olona fa Jesosy Kristy. Ndao honorentsika izany hoe tonga eto Jesosy ampanaiky ny foko sy momba rehetra ampelantananao dia izay tianao atao. Vavakitsika ary Jesosy misaotra anao zahay. Sarirana amin'ny fo marainanay ianao Andriamanitra dia nasehonao fa lehibe ny famindramponao
Ary matoa ianao mamindra fo dia satria mbola misy ilainao any tsiraray avy. Ijoro amin'ny sitraponao sy aneho ny vonahinaranao Andriamanitra eny amin'ny toerana rehetra izay ametrahanao anay. Aoka ho hita fa ianao ny velona eo amin'ny fiainanay Kristy na amin'ny fiteny na amin'ny fihetsika na amin'ny fifandraisana amin'ny mpiara-miasa, ny mpiara-manompo, ny mpiara-monina, ny olona mifaneniny an-dalana amin'ny anaranao Jesosy. Aoka ny fahavelomanao Kristy no hita mivandravandra eo amin'ny fiainana tsiraray avy. Ankehitriny Andriamanitra, izay rehetra tsy nambolen'ny tananao dia aoka hiasotra hatrany amin'ny fakany. Izay rehetra tsy sitraka ao Andriamanitra ray dia aoka tsy ho sitraky ny fona ihany koa. Aoka tsy hisy adivaritra eo aminay sy eo aminao ka izahay no hiteny eo ohatrany mety ihany ity Jesosy, fa androany Andriamanitra dia aoka hivany zavatra rehetra izay tsy nambolenao Andriamanitra dia aoka ny tananay mihitsy no hamotsitra izany amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy andry trangan-javatra manodidina vao tonga saina izahay fa tokony hiala amin'ny zavatra tsy ankasitrahanao. Fa anio dia anio ihany dia aoka tanteraka aminay izany hoe manaika ny hiala eo amin'ny teboka anankiray izay tsy sitraky ny fonao. Anao ny voninahitra, anao ny dera, vangio indray ny tsiraray avy Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahinao masina, satria tsy afaka ahatakatra sy ahalala izahay raha tsy ny fanahinao masina no mameno ny tsiraray avy. Amin'ny anaranao Andriamanitra avy indrindra, masina sady mandrakizay. Halleloja. Amen. Tainy Jesosy tsika rehetra, manasa tsika azo toerana dia manona ny fiadanan'ny Tompo ao amintsika rehetra indray dia misaotra ny Jesosy tsika ny amin'ny tenin'Andriamanitra izay ampitondrain'Andriamanitra amin'ny mpanompo izay mifanesy ato anatin'ity asa fanompoana ity, satria ohatran'ireny hoe mihinana composé reny mihitsy ianao. Misy concombre kely dia misy haricot vert kely dia misy ovy kely dia tsy hoe izy akory ny ovy aminay rehetra eto tsy izay no tiako tenenina. Halleloja. Fa ilay hoe fifangaroan'ilay teny dia lasa misy tsiro hafa tsy takatry ny saina. Amen. Ary tena mahafinaritra satria ao amin'ny Kristy tsy misy hoe iza no iza na iza no iza. Fa ny iza n'iza mijoro eo na manao pataloha na manao jupe na manao short dia tokony Jesosy no hitanao. Amen. Androantsika dia ataontsika resaka finoana. Isika dia tokony hijoro anatin'ny fiainana feno finoana foana. Ary misy fotoantsika manana finoana fa diso finoana. Satria mino ianao fa nefa tsy Jesosy ilay inonao. Fa mino ianao ny amin'ny zavatra afaka ataon'ny tananao sy ny potentialanao manokana. Tsy kristianina tsika raha izay ny zavatra. Fantatsika ten'Andriamanitra, raha vao miresaka tsika finoana matetika dia ny zavatra ten'Andriamanitra miverina anatin'ny saina dia Romana 12:7. Finoana dia avy amin'ny toroteny ary toroteny dia avy amin'ny tenin'i Kristy. Izany hoe ny fototra izany dia ny tenin'Andriamanitra, ny fototra izany dia Jesosy Kristy. Izay aloha izany, ny ivelan'izay dia efa tsy finoana. Raha vao tsy Jesosy ny fototra dia efa tsy finoana. Raha za mino olona anankiray hoe vitan'io olona io no mitoroteny, efa tsy finoana. Raha za mino olona anankiray hoe vitan'io olona io manasitrana, efa tsy finoana. Fa ny finoana tokana amin'ny maha-kristianina ahy sy anao, reseo lahatra mihitsy aloha ny ao anatinao hoe tsisy ankoatran'i Jesosy. Raha vao tsy resy lahatra zato isan-jato ianao dia rehefa misy trangan-javatra eo dia andresy lahatra ny tenanao ianao hoe ohatra mahay mitondra tomobily ihany na dia lasa miankina tsy kelikely amin'iny ny fisainanao sy ny faharesen-dahatra ao dia hiezongozona ny finoanao rehefa avy eo. Ao ve? Misy famatorany mihitsy ny fomba fisainana sy ny finoantsika tsiraray avy. Ny fisainana dia tahaka ny varavarana misokatra. Ary ninona zavatra mandalo eo na mijery olona ianao mibaby kitapo na miampita dia rehefa tiany ny sainao ho raisina iny dia amolavola ny fomba fijoroanao rehefa avy eo ka tonga anao na tena hijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra na hisalasala eo anatrehan'ny komba anankiray. Tsika tsy maintsy miatrika, tsy maintsy miatrika. Ary eo amin'ny fiatrehanao ny ahafantaranao hoe ahoana ny alalan'ny finoanao manokana. Ataontsika maky ny boky ny Hébreu 2:12 satria fotoana anankiray koa io ahafahantsika ataoko hoe mamaritra ny ampahany amin'ny finoana nefa fototra be ilay izy. Hébreu 2:12 sy ny 2 ka hatramin'ny 9 vakiko amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary ny finoana no fatokiana amin'ny zavatra antenaina fa ny ahoana ny zavatra tsy hita fa izany no nahatsara laza ny Taolo. Finoana no ahafantarantsika fa ny tenin'Andriamanitra no nanaovana izao tontolo izao ka dia tsy izay zavatra miseho no nanaovana izao zavatra hita izao. 4 finoana no nanaterany Abela ho an'Andriamanitra fanatitra tsara no ny ankainy ka izany no nanambarana azy fa marina satria Andriamanitra no nanambarany amin'ny fanatitra nataony
ary amin'izany na dia maty azy izy dia mbola miteny ihany. 5 marakitsika finoana no namindrana ny ianao ka tsy hiara-ny fahafatesana ka dia tsy hita satria nafindran'Andriamanitra fa talohany namindrana azy dia nambara fa nankasitrahan'Andriamanitra Enoka. 9 fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azahoana sitraka aminy fa izay manaton'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy Andriamanitra sady mpamaly soa izay mazoto mitady azy. Amen. Zavatra anankiray tena nanaitra anahy amin'ity resaka finoana ity dia ambarany tenin'Andriamanitra eto hoe ny finoana dia fatokina amin'ny zavatra antenaina ary fanehoana ny zavatra tsy hita. Raha hiresaka finoantsika aloha izany voalohany indrindra, Jesosy ny fototra ary ny fomba fiatrehako zavatra anankiray amin'ny finoana dia ataovy ao anatin'ny sainao fa tsy hahita ianao. Aleloia. Indraindray tsika te hampitombo finoana fa te hahita an'ilay zavatra aloha, nefa ny fototry ny finoana dia mifantoka amin'ny zavatra tsy hitan'ny masonao. Aleloia. Tsika zao manana olona ataoko hoe fanerasera sy akaiky atsika hatramin'izay, na hoe olona ao an-trano ohatra. Vokatry ny fahafantaranao an'ilay olona ao an-trano dia na tsy hitanao ary izy dia fantatrao hoe izao ny zavatra efa ataony. Efa mahandro sakafo izay ilay olona tokony handro sakafo ao. Efa manao an'izao izay izy satria izay ny efa planification, izay ny efa ahafantaranao an'iny olona anankiray iny. Dia jereo tsara, tsy hoe rehefa hitanao manao an'ilay izy ianao, izy, zafady, izay vao mino ianao hoe manao an'ilay izy. Averika any, raha mpikosi-trano izy ohatra dia tsy hoe rehefa hitanao izy mikosi-trano vao mino ianao hoe tena mikosi-trano izy. Azonareo ve? Dia ohatran'izay koa ny finoana. Tsy hoe hitanao Jesosy aloha, izay vao hitombo ny finoanao. Fa ny fanananao intimité miaraka amin'ny Jesosy, izay ny tena zava-dehibe, atonga ny fonao ho resy lahatra hoe efa manao an'izao izy izay. Ilay izy tsy confession anateny fotsiny, hoe tononiko nefa ny foko tsy resy lahatra amin'izany. Aleloia. Fa eo am-pijoroany ianao dia ampianaro mihitsiny ny aminao rehetra ino satria fantatrao Andriamanitra. Ny finoana dia mifamatotra amin'ny fahalalantsika ny Kristy. Izay ilay hoe finoana dia avy amin'ny toroteny eny eo e. Ary ny toroteny rehefa milatsaka ny toroteny ianao mihaino e. Dia rehefa misy toroteny eo dia mitombo ny fahalalanao an'Andriamanitra. Dia rehefa mitombo ny fahalalanao an'Andriamanitra dia inona zavatra mitranga, lasa mitombo ny fiankinanao amin'Andriamanitra. Ity zavatra ity aza tonoantsika mihitsy. Tsy ny fahaelany ny fiarahako amin'ny Jesosy ny tanjony, fa ny fahatsarany ny fiarahako amin'ny Jesosy ny tanjony. Indray rehefa fetsika hoe 5 taona niaraka tamin'i Jesosy dia efa baka plus 5 izany raha ohatra ka nianatra. Fa spirituellement possible Jesosy mahita hoe ny 10 minitra niarahako taminao ny tena tsara indrindra tao anatin'ilay 5 taona. Dia iny 10 minitra iny no lasa anampy anao amin'ny fijoroana amin'ny finoana. Ianao zany mety mandrefa finoanao 10 taona fa Jesosy mahita anao finoanao 10 minitra. Satria ilay qualité an'ilay fiarahantsika amin'Andriamanitra ny fototry ny finoako an'Andriamanitra. Ny zavatra tsapako isika ty amin'ny vanim-potoanan'ny testamenta vaovao dia tia mianatra teny fa tsy tia miaina teny. Ohatran'ny tiantsika ilay mahafantatra mot-clé sy révélation. Fa vitsy amintsika ny tena samiaina an'izay mot-clé zay sy izay révélation zay. Ty zavatra anankiray ty asaiko mihitsy izay mana telefona andao ny jereny. Ozy ny ten'Andriamanitra teo Hébreu 1:12. Ny finoana ny resahany eo 1:1. Dia ny 2:2 ozy izy hoe fa izany no nahatsara laza ny Taolo. Le finoana no nahatsara laza ny Taolo. Fa raha manao recherche ianao anatin'ny baibolinao ka mitape hoe finoana ao amin'ny testamenta taloha dia tsisy an'izany ianao indray mandeha. Tsisy moa hoe finoana izany ao amin'ny testamenta taloha na indray mandeha. Manaova ianao recherche amin'ny telefona fa tsy ahita an'izany ianao. Satria ny olona taloha tsy le mony tedavina fa le viny tedavina. Aleloia. Indray lasa ohatra hoe tia misy moa anankiray dia trandrahantsika iny dia miezaka ianao ny aina an'ilay izy. Fa ny eny taloha hiaina an'ilay izy aloha dia tsika no mahita an'ilay moa izao ny qualifiena an'ilay izy. Azareo hoe tiako tenenina? Misy zao mety soritra aretina taloha efa ny existe tsy mifatohan'ny olona tsy naninona ilay olona satria tsy nankalazainy izay anarana aretina izay. Fa tsika amin'izao vokatry ny fahalalantsika ilay zavatra mitranga be dia be
dia tianao définissena daholo ny isaky ny mot tsirairay avy nefa chaque fois ianao miteny an'iny dia miconfesse égale manamarina manamarina égale mameo voninahitra miglorifier sanatria aretina le izy dia tsy miovy ianao mahagaga na tsara laza ny taolo finoana fa nefa anatin'ny testamenta taloha tsy nasiana soratra zany hoe finoana fa ny ainana le izy alleloia aoka mba ho fiainantsika amin'izay le izy tsy haiko hoe impiry ianao mety na entoroteny fa raha ohatra ka na entoroteny indray mandeha ianao kanefa misy zavatra tsy miovy ao dia misy problème ao tsy le toroteny ny problème dao jerentsika zany raha baiboly no resahana sekoly famahana olana androany misy tantara anankiray fantatsika eo amin'izao na toko fahefatra tantarana vehivavy samaritana anankiray fantatsika fa rehefa andeha atsaka io dia efa leo be izy resahana ao an-tanàna hoe indray le manambady zao ianina sy any niaraka tamin'iny ainao tsara mihitsy fa ny vehivavy rehefa miara-matsaka izany discussion tsy maintsy mivoaka eo daholo ohatra miara-manasa lamba ihany ao ny lehilahy mety eny anatin'ny mécanicien sy ohatra izany mety mandeha le izy fa amin'ny anaran'i Jesosy miova tenin'Andriamanitra daholo zao zavatra nitranga rehefa andeha atsaka io dia tamin'ny 12 atoandro mihitsy izy satria fantany fa tsy misy olona atsaka iaraka aminy amin'ny 12 atoandro izany hoe tsy te hiresaka amin'ny olona hafa izy ny antony na tonga anazy atsaka amin'ny 12 atoandro zany dia satria tsy te hiresaka amin'izany izy ao ny fo mbola mavesatra mety tsy nahaina mela ny olona hafa izy satria nametsiny azy ny olona hafa ary indrindra mety tsy tonga saina koa izy amin'ny fitondratena tsy mety ataony ao teo nefa niaonany tamin'i Jesosy niandry anazy teo Jesosy entre temps an'le hoe Jesosy sy le vehivavy miresaka ny mpianatra lasa nandeha ny antsena mividy sakafo tany an-tanàna dia mba ataontsika kajy tsy haiko hoe tsy resaka tsika hoe filaharana rano fa raha matsaky ianao reriny eo amin'ny fatsakana manana siny anankiroa ataoko hoe siny anankiroa ny farany zakan'ny vehivavy telo izy raha faran'izay boky na manao batapoa miloloha ataoko hoe atsasakadiny ny fotoana natsakany teo fa mba eritrereto fa iny fotoana atsasakadiny natsakany iny nanovan'i Jesosy ny fiainany iray manontolo misy fotoantsika mihaino toroteny adony roa tsy miova mihitsy fa io vehivavy eo atsasakadiny niaona tamin'i Jesosy fa teo tonga dia niova ny fomba fijeriny na ny zavatra nytenen'ny olona azy ary tsisy ny raharaha intsony fa izy mihitsy niazakazaka tany amin'ilay olona nameloka anazy hoe ary misy olona ohatran'izao izy angamba le Mesia fa maninontsika hatramin'ny androany impiry ny entoroteny impiry martelé ny tenin'Andriamanitra fa io vehivavy io faran'izay ratsy teo an-tanàna fa 30 minutes fotsiny nananan'i Jesosy tonga dia niova ny fiainany 4 minitra mbola endrasanao mbola mila 4 minitra ianao vao tonga saina mbola mila adiny 4 andro mbola mila croisade fitokanana fa tsy haiko hoe séminaire inona mbola tetavinao mbola zay vao anapa-kevitsika io ndao iove le olana eny tsy any amin'i Jesosy tsony izy nefa ny teny teo ambony azy fijaliana hoe vita ny zavatra rehetra fa ny tsy vita sisy dia ny fanapa-kevitra sy ny fijoroako amin'ny finoana indraindray tsika tia manao mikaroka be feno ny saina fa vida ny fo adinontsika ny tenin'Andriamanitra izay milaza amin'ny Salamo 8:1 atao am-poko no iraketako ny teninao mba tsy hanotako intsony tsy ny fahafahanao mitadidy tenin'Andriamanitra ny antoka anao tsy hanota fa ny fahafahanao miaina tenin'Andriamanitra ny miantoka anao tsy hanota satria rehefa miova ny fonao dia miova ny zavatra tianao ary rehefa miova ny zavatra tianao dia tsy ampresian'ny olona ianao hoe aza izay le hoe tsy ao ambany lalàna intsontsika satria rehefa tafatoetra anatinao ny fitiavana dia tsy baikona ny antsika reto anao zavatra anankiray tsy misy ray aman-dreny zany ka hoe rehefa niteraka izy dia tonga ao an-trano ny dadabeany sy ny bebeany sy ny mama miteny hoe fa ano ny zaza andrahoiny sakafo ataoviny charbon safosafony lohany vadinao fa rehefa tianao le vadinao dia misy zavatra tsy apresiana anao atao ary matetika ny zavatra apresiany matoa izy avaty ivelany tosika dia tsy ao anatinao zay le izy fa rehefa ao anatinao io zavatra io dia tsy mila olona miteny ianao ny sakany rehefa vao ny akony hoe tsy foazina hoe maneno amin'izay ny any aminay aloha tsy foazina tsy haiko ny ianareo fa efa ao anatin'le akoho izay zavatra izay napetrak'Andriamanitra izay dia mamoaka fotsiny izy fa maninona isika zanak'Andriamanitra no miandry atao contre-attaque vao mandroso amin'ny sitrapon'Andriamanitra alleloia dia izao io finoana io aza vela olo-kafa nitaiza ny finoanao so dia bersen'ny olona ny finoanao rehefa bersena ny finoana dia matory amenan'izay tiana fa ny fitaizana finoana eo amin'ilay tsy hainao mihitsiny
eo amin'ile tsy vita mihitsy mahafinaritra mite hafa amin'izay manomboka androany rehefa tonga eo amin'ile teboka anankiray tsy hainao ianao. Eo ny ahitana hoe tena miaraka amin'i Jesosy ianao. Ianao tsy manana teny eo, tena meo voninahitra Andriamanitra. Mpisaotra Jesosy fa tsy asianao teny eo am-bavako. Satria raha mbola nisy teny teo dia mbola anteny indray tsika. Raha mbola nisy fahaiza-manao teo dia mbola nanao indray tsika. Ndao hovaina mihitsy ilay fomba fijery. Azonareo? Tsy hoe tendance ty zavatra resahako ty biblika ty. Zany hoe zavatra efa niconserven'Andriamanitra ho trésoriela tao. Fa rehefa mahay manetry teny tsika dia tanteraka ilay hoe omeny antsika ilay fahasoavana. Rehefa mahay manetry teny ianao, mifantoka amin'Andriamanitra eo amin'ilay teboka anankiray izay tiany ho hitantsika tsiraray avy. Amen. Ndao tsika toy amin'ny resaka finoana. Ahoana ny fomba ahafahako mitaiza ny finoako? Voalohany aloha, tsy maintsy mamaky tenin'Andriamanitra. Tsy maintsy mazoto miaina tenin'Andriamanitra. Tsy hoe miaina fotsiny fa miaina tenin'Andriamanitra. Alleluia. Mamparary kibo antsika indraindray rehefa misakafo satria be karazany loatra ilay sakafo antsika indraindray. Ny vavon'ny zaza tsy voatery tonga dia mazaka ravitoto ohatra. Fa misy fotoana tsy maintsy mitombo izy dia lasa mezaka tsikelikely iny sakafo iny. Tsy hoe tsy ilainy mandrakizay iny, fa mitombo tsikelikely. Fa raha tambatra ao anatin'ny ray andro anankiray ny sakafo mavesatra rehetra dia marary vavon'ny olona anankiray. Raha ara-panandray resahako, sao dia mba tokony haka fotoantsika reto anatanteraka ilay matotoko fahenina. Ianao miditra ao amin'ny efitrano, misakafo zavatra anankiray ianao, maka tenin'Andriamanitra anankiray ianao, iainanao anatin'ny herinandro iny, raisinao ambony ambany miaraka amin'ny révélation afany masina ho anao manokana. Aza maiky nizara aloha ianao ilay tenin'Andriamanitra, satria ny tena vrai fijoroana dia zavatra vécu notoriana, fa tsy zavatra tianao tanteraka aminao notorianao. Izay ny mahasamihafa antsika sy Jesosy. Neny Jesosy zavatra efa niraikitra tao aminy no avoaka ny vavany. Fa tsy hoe hitadidy izy hoe inona moa izao ny ao anatin'ny jaonina toko fahenina. Azonareo ve? Fa ilay izy efa niainany. Ilay izy velona ao anatiny. Isika indraindray miezaka ny hitadidy verset dia lasa ilay verset no entinao army, ohatrany hoe manatrika ny devoly zany eo sanatria satria ny tenin'Andriamanitra sabatra roa lela. Dia entinao ilay antso be fa tsy miala ny sarony. Azonao ve? Manadroadro anaty io izy ilay devoly ngamba amin'ny farany satria izy tsy mahay mampiasa an'ilay arina akory. Alao aloha ilay sarina. Ny endrika fanalana an'ilay sarina arina, dikan'izany nandany fotoana mihitsy ianao ny karakara sy ny homana mba hahafahanao miady tsara. Izay ilay Timothée faharoa toko fahatelo andiny fafito ambin'ny folo. Vonona tsara miasa tsara rehetra. Alleluia. Misy dingana anankiefatra eo amin'ny andiny fahaenina ambin'ny folo. Misy hoe tezay na ampianarina hitsy amin'izay diso sy ny sisa, misy anankiefatra izy fa tsy tadidiko tsy enjery ilay izy, mba avakio izay zavatra izay dia atao ireo processin'Andriamanitra eo mba hahafahanao tafajoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ny endrika anankiray ahafahana maneho mitaiza finoana dia fantara aloha hoe ny finoana no jeren'Andriamanitra fa tsy ny asa no jeren'Andriamanitra. Amen. Raha mbola tsy nanomboka amin'ny ministeran'i Jesosy, vao vita batisa izy dia netiny vao vita batisa izy dia navoaka tao anatin'ny rano. Présence en Trinité. Natao hoe fotoana anankiray feno voninahitr'Andriamanitra dia tsy maintsy misy présence en Trinité. Andriamanitra iray, Jesosy zanaka, fany masina. Tamin'ny fotoana amin'ny batisa, Andriamanitra iray ilay niteny hoe indro ny zanako malalako. Ny fany masina niditra tamin'ny endriky ny voromailala, Jesosy ilay natao batisa. Tsy maintsy misy présence en Trinité. Ny fanomboham-piainantsika tsiraray avy. Ny marainanao ataovy azo antoka fa misy présence en Trinité. Tarihan'ny fany masina ianao. Mahatsiaro ny asa-pamonjena nataon'i Jesosy ianao ary ny tanjonao anaty andro anankiray dia ny hanome voninahitra an'Andriamanitra iray. Alleluia. Satria indraindray adinontsika, indraindray antsika rehefa mivavaka tsy haiko nareo ohatran'izany, za ohatran'izany taloha. Rehefa mivavaka dia tsy haiko mihitsy hoe iza no tononiko eto izany. Mba efa tratran'izany ve nareo sa za rery? Ohatrany hoe ahoana izany Andriamanitra iray? Dia inona izany Jesosy Kristy? Dia rehefa hiteny hoe fany masina dia misy devoly kely miteny hoe tsy izay ilay izy fa ario. Dao jerentsika ataoko hoe anatina 2 minitra teboka ny ahafahantsika mahita an'izay. Andriamanitra iray raha ohatra hoe ataoko hoe fanaovana trano io. Ao Andriamanitra iray ny tompon'ny projet, Jesosy Kristy chef de chantier ary ny fany masina main d'œuvre. Veriko tsara. Andriamanitra iray ny tompon'ilay projet, Jesosy Kristy chef de chantier ary ny fany masina main d'œuvre. Dia rehefa vita io trano io dia miambonahitra Andriamanitra iray
amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ary mifiasa amin'ny fanahy-masina. Mazava ve? Zany hoe rehefa hivavaka zany ianao dia ilainao ny fanahy masina ho tonga n'ilay programan'Andriamanitra ianao. Ary tsy tonga n'ilay tsy afaka ny handray fanahy masina nefa ianao raha tsy mipasy à travers an'i Jesosy Kristy. Satria ny tenin'Andriamanitra milaza hoe izay nandray azy dia maninona? Nomeny hery ho tonga main d'œuvre zanak'Andriamanitra. Alléluia. Tsy ilay main d'œuvre fanahy masina. Ao amin'ny Matthieu 7:1-11 resaka finoana ihany resahantsika. Ny finoana tsy confessena dia tsy mitombo. Ny finoana tsy tononona dia tsy mandroso. Ny finoana tsy hanetsaina. Fa ny finoana ao am-po. Ary voamarina aminao ilay finoana rehefa tanteraka aminao tenin'Andriamanitra hoe izay lehibe ao am-po maninona? Itenena ny vava. Raha ngeza ny finoana ao am-ponao dia tsisy ankoatra ny finoana mivoaka amin'ny vavanao. Raha ngeza ny fanahiana ao anatin'ny fonao dia fanahiana mivoaka eo am-bavanao. Raha fisalasalana ny ao am-ponao dia fisalasalana ny eo am-bavanao. Tsisy olona zany afaka mahafantatra ny finoanao ankoatra anao. Raha manonona fisalasalana foana ianao dia izay aloha ny lehibe ao anatinao. Ny sainao mety rehetra lahatra hoe za manana finoana. Io tsy saina io. Tsy saina io. Petera zao jereo tsara mihitsiny. Nanana bonne volonté, ataoko hoe bonne action amin'ny anglany fa mauvaise foi amin'Andriamanitra. Misy fotoantsika manao action anankiray heverintsika fa tsara fa ratsy eo anatrehan'Andriamanitra. Ary matetika ny olona ao anaty asa fanompoana mihitsy ny manao an'izay hoe manao action anankiray. Satria adintsika fa tsy action ny tediavin'Andriamanitra fa fahamarina ny tenin'Andriamanitra atao anatiko. Tsy ilain'Andriamanitra ny asa. Fa eo ampanirahananao hiasa Andriamanitra dia mitady ny fiovamponao. Misy fotoana tsy vita ny asa fa faly Andriamanitra. Satria efa vita meloa ilay asa tediavina, fotsika miova. Alléluia. Jereo tsara, Petera, tamin'ny fotoana anankiray, Matthieu 5:12 misy an'izany, mba vakio kely rehefa tonga ny an-trano. Eo amin'ny 5:12 izy dia rehefa nanontany Jesosy, iza moa zany za ty dia namaly Petera. Ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona, tonga dia nahazo bonus, tableau d'honneur mihitsy raha tany am-pianarana. Nahazo niaraka tamin'ny cadeau. 5 minutes après, satria nieritreritry Petera rehefa ampiasain'Andriamanitra indray mandeha dia izay teneniko rehetra dia cautionnen'Andriamanitra. Diso. Matthieu 5:12. Tsy izay rehetra tonononao dia marina, fa famindrampon'Andriamanitra raha ohatra hoe manonona zavatra marina ianao. Ny tokony tsapako eo amin'ny fotoana anankiray amelan'Andriamanitra na hiasa na ampiasan'Andriamanitra na dia raha ohatra ka hoe rehefa fa tsy hoe raha ohatra, rehefa maneho voninahitra an'Andriamanitra iny dia tokony tsaroko fa namindrano foa matoa nampiasana izy. Tsy ny stylo ny maha examen fa matoa stylo anankiray no entinao any am-pianarana fa amindrana fo zany ilay stylo hiasa ianao androany. Betsaka ny stylo e. Ao verintsika amin'ilay resaka Petera teo. Ozy izy Jesosy, anivoako ianao ry Satana, satria tsy misahina izay an'Andriamanitra ianao izy fa ny an'ny olona. Ao ny fisainantsika ny zavatra ny tany dia ahatonga antsika tsy afaka ny ho tonga eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Ny devoly tsy afaka eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra manatrika fa anivo. Ao zay no natonga ny eo amin'ny Joba 1:12, ny mpialy eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia ny devoly. Zay mahatonga ny any amin'ny filazantsara koa tamin'ny fotoana anankiray rehefa tonga tao Gadarena Jesosy dia rehefa nalefa tany amin'ny kisoa ny devoly tsy afaka niatrika ela teo amin'i Jesosy fa tonga nazy ny fibebahana nalefa ny aloha. Zay ilay nitenen'ny papa tamin'ny heriny hoe indraindray manao fibebahana ianao amin'ny tanjona satria matahotra les conséquences. Ao maharaka tsara tsika tezao ny finoana. Confession araka ny sitrapon'Andriamanitra. Amin'ny Matthieu 5:10, tsy izay miditra ny vava no mahaloto ny olona fa izay mivoaka ny vava izany no mahaloto ny olona. Amen. Mahagaga zany satria ilay mivoaka indray zany nefa mandoto an'lefa ao, nefa ilay izy avoaka rehefa miala ao aminao. Nefa ny tena marina matoy ny mivoaka ny vavanao dia efa présente ao anatin'ny fonao ilay izy. Fanamariana ny zavatra misy ao anatin'ny fonao ny zavatra tenen'ny vavanao. Raha finoana ny tianao hitomba ao dia tonono ny finoana. Remarque ity zavatra ity fa rehefa tezitra tsika ka miteny hoe tena tezitra mihitsy dia averinao, tezitra mihitsy averinao, tezitra mihitsy ao. Jereo fa misy level io, tezitra kely ianao tamin'ny voaloha. Fa rehefa namerina ny teny ianao, ny tombo ny fahatezeranao. Namerina fantelo ny teny ianao dia ny tombo indray ilay fahatezeranao. Azonareo ve? Mora indray nefa ohatra ny mora kely miteny an'izany zavatra teneniko izany, tapahako izany aminarin'i Jesosy, tsy ho amiko sady tsy ho amintsika rehetra. Alléluia. Fa maninona mafy be rehefa zavatra momba ny finoana ny tonononao.
satria isika mila manana safidy matanjaka eo am-panonona ny zavatra tsara. Tsy mora ne miteny an'izany hoe le izy ane filiam-piana 4-4 ne mora mamaky anazy fa sarotra manatanteraka azy mifalia mandrakariva. Nisy fotoana namangy teo anatina olona toko hoe lasa maty. Dia io teny io napetraka Jesosy tao am-poko, mifalia mandrakariva. Alleloia. Mifalia mandrakariva. Indraindray mafy be miatrika an'io. Mora mamaky fa le miaina an'ilay izy ndao ianarana amin'izay. Araroto io zavatra atrehanao io ianaranao an'izany hoe mifalia mandrakariva. Tsy rehefa mety ny zavatra zay vao mifaly ianao, fa eo amin'ilay tsy mety mihitsy mifaly. Any amin'ny Mateo toko 9 nareo izy rehefa mifadianina aza manao malahelo tarehy. Dikan'izany aza atao hita eo amin'ny tarehinao mihitsy ny impression anao hoe zao ny zavatra atrehako. Ny zavatra tokony hita eo amin'ny tarehinao dia satria feno Jesosy eo anatinao. Alleloia. Mety rehefa avy eo misy zavatra atrehany fa teo zao toka fa feno Jesosy ianao eto. Raha tsy feno ianao dia tsy afaka niatrika an'ilay rehefa avy eo kory anie. Rihitra eo ampidinana ny tohatra eo sanatria fa fenoy. Ataovy diloilo tsy mety rihitra ny eo aminao fifandraisana, firaisana lalina amin'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra. Jaona toko 4, Matthieu toko 4 ny 7 ka hatramin'ny 4. Jesosy ny teny an'ity. Jesosy nanao confession amin'ny finoany. Raha mamaky ianao Matthieu toko 4 dia nety mifany masina tany nefitry Jesosy. Ary nisan'ny teboka voaloha voalaza tao dia hoe non Jesosy. Tsapany ny anoanana fa ny confession tenen'ny vava ny zavatra hafa. Dia nanantona mpakafanaka nanao taminy hoe raha zanak'Andriamanitra ianao dia teneny ho tonga mofo ireto vato ireto. Fa Jesosy kosa namalina nanao hoe voasoratra hoe tsy mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay aloky ny vavan'Andriamanitra. Amen. Io le confession teneniko anao. Ampianaro ny tenanao hijoro amin'ny finoana. Mahare anoanana fa manonona tsy miankina amin'ny anoanana. Mahare sy mahatsapa ny zavatra tsisy ao an-trano, tsisy tsy mahita an'izany. Tsika rehetra ne mitovy ny zavatra iainana. Tsika ne eto Madagasikara mitovy daholo le situation. Fa ny anglisé olona izy mety samy hafa. Ary Andriamanitra dia mbola miandry ny fampisehoana ireo zanak'Andriamanitra eo anatrehan'ilay komba azy atrehantsika tsiraray avy. Tsapan'Andriamanitra mihitsy hoe manan-karena izy rehefa ohatra ka olona 10 mijoro araka ny sitrapony eo anatina situation anankiray samy hafa. Ndao hijoro amin'ny finoana. Eo amin'ilay situation anankiray tsisy nininona mihitsy fa ianao mahita raha-panahy hoe feno loatra izy izany Jesosy. Alleloia. Eo anatrehan'ilay zavatra anankiray ohatrany hoe misy fotoana zao tadidiko misy tamin'ny mbola kely. Tsy ny comprendre raha mamanay mihitsy satria zavatra teneniny foana hoe isaky ny ohatra hoe salama be ny lohako dia confesseko amin'ilay fahatsapako azy ilay izy. Dia teneniny foana hoe tsy izany ao ny tokony teneninao fa zao ny tokony tenenina dia tezitra. Mety misy amintsika mbola amin'izay. Tezitra rehefa tenenina. Nefa reny olona miteny reny te hanitsy ny vavanao hiteny ny zavatra tsara. Ilay izy tsy hoe tenenina fotsiny zavatra tsara fa le ato aloha mila tsara. Mety imbetsaka antsika nefa nanao confession positive fa le confession tsy vava fa le confession fo. Resy lahatra ao an'Andriamanitra. Rehefa resy lahatra ny fonao tsy misy zavatra afaka manakana ny fijoroanao miaraka amin'ny Jesosy izany. Amen. Dao tsika mba hanonona amin'izay manomboka androany. Inona ny zavatra tiany Jesosy hitranga? Tsy hoe inona ny zavatra tiako hitranga satria ianao efa nanolo tena ho an'i Jesosy. Rehefa nanolo tena ianao dia dikan'izany na ny fonao ary tokony an'i Jesosy. Amen. Dia na zavatra tianao ary zany tokony le zavatra tiany Jesosy mitranga eo. Andao zany hovaina mihitsy le hoe inona ny tianao hitranga. Fa aoka le hoe inona ny tiany Jesosy hitranga eo amin'ny fiainako. Ory reto tsika ene nofinofinaandriamanitra. Projet an'Andriamanitra za. Projet an'Andriamanitra ianao. Tsy ny tokony tompona projet ve no manatanteraka ny sitrapony anatina situation anankiray. Azontsika ve? Mety na tonga le tsy nandeha mihitsy satria nytitsika foana nytitsika hitranga. Dia tsy mety ilay izy. Sanatria izany ohatrany hoe misy saka anankiray midongy hoe mba ataovy manao feo mitovy amin'ny akoho. Mety indraindray ohatra izany ny fivavakantsika. Tsy ao anatin'ilay kajin'Andriamanitra mihitsy. Fa andao amin'izay mba hipetraka amin'ilay toerana anankiray hoe mba inona reny nofinofinao anahy amin'ity latsinainy ity Jesosy. Dia mba aleo mba zay amin'izay ny tanteraka. Satria ny zavatra azoko antoka boky Isaia milaza an'izany. Fihevitra ozy izy, tsy fihevitrareo. Dikan'izany ny visionko anareo ozy izy tsy takatry ny vina eritreretinareo. Tsika mety mieritreritra hoe trano, Andriamanitra mieritreritra borosy coco. Mieritreritra tsika inona koa ny idiran'izany? Satria hitan'Andriamanitra hoe ny anatin'ny borosy coco aloha ny tokony mety aminao. Satria misy fanetsiana fo eo am-pikosehana trano. Atao inona trano ngeza be sy fiara be dia be nefa tsisy fiadanana ianao ampitangenana anazy. Eo am-patoriana ao an-trano ianao tsisy fiadanana.
reny ene olozantsika daholo ary tsy ajain'ny olona reny zavatra mety nandraindraintsika reny rehefa ho avy ny fotoana anankiray ialetontsika aza petraka amin'ireny ny fonao manasanao hitsangana amin'izao fotoana izao ento enatrehan'Andriamanitra ny fonao olona tena mijoro amin'ny finoan'Andriamanitra tsika tsiraray avy aoka Jesosy Kristy no amena antsika Jesosy mivavaka izay amin'izao fotoana izao Andriamanitra mba andeha sy hijoro amin'ny sitraponao izay ary hirehitra tokoa amin'ny finoana anao Kristy. Ianao ka ho saintsainay mandrakariva mba hahafahanay mandray ny fahalalana, hahafahanay mitombo amin'ny fiankinana ka mandeha amin'ny finoana. Amin'ny anaranao ilay avo indrindra. Aoka ianao no miambonahitra. Aoka ianao no ankalazaina, aoka ianao no derain'Andriamanitra. Ampianaro izay tsy hanenjika vokatra. Fa ampianaro hoe tena izahay mihitsy no tonga vokatra tsara eo anatrehanao. Ilay toetry ny fonay mila miova maneho anao sy manambara anao. Favak'izay Andriamanitra, mba ho voatahiry amin'ny sitraponao ny rehetra. Mba tsy handeha araka ny eritreretina intsony izahay, fa handeha araka ilay fikajiana sy ny fanamboaranao. Ampianaro izay hanonona foana hitaiza ny tenanay hiasa ao anatin'izany hoe confession ana foi zany, manonona satria velona atao anatinay. Aoka ny fonay ho feno tenin'Andriamanitra, ho velona amin'ny tenin'Andriamanitra. Favak'Andriamanitra, ho herinandro anankiray ty androsoany tsiraray avy amin'ny finoana indray. Tsy ho fomba fiteny fotsiny ilay hoe tsy mitovy ny idiranay sy ny voanay, fa na eo am-pipetrahana ary izay dia matsapa hoe miova ny foko. Manahaka an' Jesosy. Mety tsy hitan'ny olona ary tsy ilaina ny fahitan'ny olona an'izany, fa ianao mandinika ny vosiny fo mahafantatra ny fiovanany tsiraray avy. Mba teo anisan'ny olona izay olazainy izay amin'izany fotoana izany hoe midira ny fifalian'ny tomponao ry mpanompo tsara sady mahatoky. Satria novaina ny fonay, nanaiky hiova fo izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy, ninninona olana araka ny toe-po ao aminay rehetra dia miova izany. Aoka ho feno anao izahay. Aoka ho feno fitiavana anao izay Andriamanitra. Ary aoka ho voamarina amin'ilay tenao izay milaza hoe ny fitiavan'i Kristy no manery anay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Afaka mipetraka tsika. Alleluia. Mahazo tombo-tsindrona tenin'Andriamanitra. Ray maraina, ray atoandro, ray hariva, farafahakeliny fa tsika mandroso amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Dia tsika nantanteraka fanatitra raha sitrakareo. Dia teo vazoantoka fa ny fonao nefa fanatitra voalohany an'Andriamanitra. Amen. Izay ilay hoe fanatitra velona sady ankasitrahan'Andriamanitra. Atoloro ny tenanao, atoloro ny momba anao rehetra. Atoloro mikasika anao ny safidinao meo an'Andriamanitra ray. Fotoana izao ahafahantsika mandroso amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Matona mindra fo Andriamanitra dia satria misy résultat andrasany ao. Nao mba ilay résultat andrasany amin'izay no mena manomboka androany. Amen. Tsy ilay atsika foana, miva ho azy io. Ny olana mihitsy ny lasa miva. Tena au sens propre et figuré. Lasa mitapy ilay olana. Satria tena mifijoroanao tena amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy miova zany ianao. Tsy hofiny rivotra ianao fa tsy miletika. Alleluia. Efa lany tamin'ny filetehana petera amin'ny filetehana rehetra. Tsy miletika intsony ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Zany so zavatra afaka hijoroantsika. Alleluia. Aza tenoana ny fotoanantsika raha ampitsy sekoly fanasitranana, ny amin'ny asabotsy sekoly fitahim-panasy, fanambiana toetra sy tokantrano. Dia manasantsika rehetra larobia. Dia ny amin'ny alakamisy misy an'ilay fifadikana ery amin'ny Shalom ery akaiky ny SFX mba manatona amin'ny pasteur Rato izay tsy mahita an'ilay toerana mora hita be ilay izy. Ny zoma ny fotoanantsika dia trampokon'olona Analakely manomboka amin'ny 4 ora fotoanan'ny tanora satria tsika rehetra tanora daholo anatrehan'i Jesosy. Alleluia. Ny asabotsy maraina fotoanan'ny communion aza adino fa tena zava-dehibe zany hoe nasain'Andriamanitra ianao. Matoana ny invitena fa tsy ny evitena dia satria tiany Jesosy ianao. Alleluia. Ary ny fotoam-bavaka izay mandeha amin'ny radio sy ny roy ny page ny HVK Mission Events manasanao anaraka an'izany radio atsika 90.8 efa haitsika tsy anjeranga amin'izany dia samy itsika mijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Manasanao hitsangana raha sitrakao enona tsy sitrakao ary nao tsika hitsangana fon'Andriamanitra satria izy memboninahitra. Ny antom-pijoronao tsy olona miteny fa Jesosy Kristy. Asandrato ny tananao dia meo azy ny voninahitra, isaora izy amin'ny fonao ray manontolo. Misaotra raha iny amin'ny fitiavanao sy ny famindramponao. Fa raha tsy ianao dia tsy tahaka an'izao zahay Jesosy. Misaotra Andriamanitra ny amin'ny fahafahany ihany koa
manatanteraka ny fanatitra fantatray fa raha ny zavatra omen'ny tananay dia tsy afaka ampitahina amin'ny zavatra efa nomenao satria ny zanakao ilay tokana mihitsy Andriamanitra ray no nomenao anay ho famonjenanay. Indro izay Andriamanitra manamafy indray ny fanoloran'ny tenanay ho anao amin'ity fotoanan'io ity. Misaotra ny amin'ny teny rehetra izay nampitondranao mpanomponao fanesy teo. Mankasitraka Andriamanitra satria tsapanay mihitsy hoe zany ka tena fitiavana. Tsy manadino sady tsy manary, mamatsy teny sy fampaherezana vao maraina ianao, mialohan'ny hatrehana ady ampaherezinao izay Andriamanitra satria ny teninao dia milaza hoe ianao dia momba nay mandrakariva mba hara-pahatonga ny fahatamperan'izao tontolo izao amin'ny anaran'i Jesosy. Aleluia. Raisy ny tsodrano amin'ny anaran'i Jesosy. Hitanao ne Jehovah ka hiaronao, ampamirapiratra ny tavany aminao ne Jehovah ka hamindra fo aminao, ary anandratra ny tavany aminao ne Jehovah ka hanome anao fiadanana amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Sarao ny fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra matoy izao mitsikitsiky inotry izao mihitsy ny fa ny fahasoavan'Andriamanitra matoy izao nareo mitsikitsiky sady falifaly dia hody hatrika ny journée. Tahiny Jesosy tsika rehetra. Aleluia. Manomboka latsinainy.